Ary izay zany ny vaovao teo anivon'ny tontolon'ny baolina kitra fa ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava indray sika manomboka eto dia ny farana androany dia ny amin'ny Ankazomanga ny lalao famaranana fiadiana ny tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo teo amin'ny diviziona voalohany ary dia Voahosotra ho tompon-daka ny RFA Ankazomanga tamin'ny sara 2024 nandriseny ny RCTS ny Voahosotra marina fa ity ekipa ny RFA Ankazomanga ity araka ny nambarany mpikarakara dia zareo sisa no any navita ny aro ny voninahitra Ankazomanga teo amin'izay taranja baolina lavalava zay ho an'ity tao pilalaovana 7 ity. Nasandratry ny rehefa avy dia avy ny voninahitra Ankazomanga eo amin'ny taranja baolina lavalava. Izy ireo no Voahosotra tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo sokasy diviziona voalohany. Resiny teo amin'ny lalao famaranana ny RCTS ny Voahosotra. Tamin'isa mazava 2020 no nivoahan'ny RFA Ankazomanga mpandresy tamin'ity lalao famaranana ity. Izy ireo araka izany no nandrombaka ny omby mifa. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'isa 4-7 zareo avetsy Ankazomanga. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niady tanteraka ny lalao saingy hita onana tombo teo amin'ny tanjaka ny RFA Ankazomanga ka mora ho azy ireo no nibatan'ny fandresena. Mafy sady tiako moa misy le sampitsampona rehetrarehetra nisy teto Madagasikara reny. Dia koa ny tsy filaminan'ny rugby hatramin'izao io. Dia izao koa mbola akorontanin'ny olona le tsy ao anaty rafitra indray koa mbola manindry an'le finale indray koa amin'izao andro. Amin'ny ankapobeny inona zany mety ho fanatsarana hoentina ho an'ny tompilalaovana manaraka? Ny fanatsarana hoentina aloha angamba dia mirary angamba ny amin'ity taona ity mba ilaminan'ny resaka fitantanana ny rugby eto Analamanga. Raha mbola tsy milamy dia ohatry izao foana io. Izay manambola kely rehetra izao dia anao hevra any ambadika any daholo. Lasa tsisy dikany intsony ilay championa. Ho an'ny lafiny teknika nanahoana ho an'ny seksiona Ambohidratrimo? Teo amin'ny fanomanana aloha efa voalanina hatrany amboloana ilay izy. Efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra dia efa tanteraka titosatrany ara-dalàna tsara dia tsy dia misy tonga tsy amin'ny faritra. Manahoana ny avy teknika an'ireo mpilalao zany rehefa taty amin'ny faritra Ambohidratrimo? Hitantsika amin'izao finale nandeha tena mba dia efa hita fa mahazaka ny avaty andrenivohitra mihitsy ny avy amin'ny seksiona Ambohidratrimo. Teo amin'ny diviziona fahatelo dia Voahosotra ho tompon-daka ny Rosa Club rehefa nandresy ny FBA Betafo tamin'ny sara 2020. Ho an'ny diviziona faharoa dia ny RFC Lalamaty no tompon-daka rehefa nandresy ny RC Salema Maro tamin'ny isa mazava 5 no 20.